Ity zavatra hita tao anatin'ny pejiny tahina forta ity mo dia tsy ahitra kazaraina. Izy ity mo dia mikasika andriamatoa Colonel Patrick. Colonel Patrick mo dia anisan'ny colonel izay tena be mpankafy indrindra tamin'ny fotoana ireny tolona ireny satria betsaka ny fanambarana izay nataony ka tanteraka. Tao anatin'ny pejiny tahina forta mo dia nisy fanambarana voalohany izay nataony Colonel Patrick. Voatonona tao daholo ny karazan'olona manjakazaka eto amin'ny firenena toy ny Colonel Michael sambatra sy teny Ardaya Kofali sy ny karazana patron rehetra ao ambadika. Voatonona tao daholo ny ex-ministre Fanirisoa Ernaivo, Tsaramonina, procureur Narindra ary procureur Alban. Anisan'ny fanontaniana nipetraka tao anatin'ny pejiny tahina forta mo ny hoe aniza ilay veo itengenanao ry Colonel Michael, olona mpandainga amin'ny lanja beboly va ianao. Tsarova fa masina ny tanindrazana ho ity pejy ity. Ndeha mo arantsika kely ny fanambarana izay nataony ity andriamatoa Colonel Patrick ity. Fanambarana ry vahoaka malagasy, manao ity fanambarana ity na androany ilazako anareo ny zava-mitranga eto amin'ny firenena sy anazavako anareo zavatra vitsivitsy zay forsena ho afenina. Voalohany amin'izao ory tenenako zao dia namoaka baiko andriamatoa fanambinana artina, tsy anona ny gradinao arazoky. Andriamatoa fanambinana artina namoaka baiko anala ny tenako ao amin'ny logement de fonction ko Fort du Chêne sy ao amin'ny toerana zay fanapiko olona sahirana ao amin'ny foyer la cohésion eo Andrainarivo. Ny antony de mazava, efin'ny efatry ny limy ianao razoky, ianao sy Colonel Michael nefa namandrika anay sambotra anay, tady motif isamborana anay, fa tsy navoa ianao, tsy navoa ianao ary tsy azo ianao ary fakahititsika. Tamin'ny krismasy ry vahoaka malagasy manambonatra fito am'raha zay forsena fotsiny natao mankety. Andriamatoa fanambinana artina en tête de liste na ny forsenay natao mankety. Ny tenako ny zoko ny rahalahy reta-poamiko, ny général Mamontso Eugène, général Hermine, ny général médecin général Bitène, capitaine Vaisseau Andriamanampi Sozo, lieutenant Sega Olivier, zay tsy maninona akory. Tato aoriana mbola nydadavana motiva koa. Eo mifandray mpanao politika, fa ianao ihany ny ao ambadika, tady motiva ianao. Fa tsy azo ao ianao razokiny, tsy azo ao ianao. Ary fakahitsika efigène talohanao za. Faharoa, ny harcèlement ataonao sy Michael amiko, andriamatoa PRRM. Any, efa na-imprimeko andolo ny messagenao tanaty WhatsApp, fiintimidenao ana tao amin'ny doléance. Mampanao ankety dia anao ny teny ajanony io. Arovanao ny karana. Tandrazako ty fa tsy any karana. Tandrazako ty fa tsy any daya. Tandrazako ty fa tsy any siteny sy ny karana. Mbola tsy nahita gouvernemanta ministre mandeha manao doléance ao amiko. Androany vao teneniko. Manapa-kevitra ministre dia hitondrany daya élément ny any an-tranony, forceny manaiky. Miantso anany ny ministre. Amin'ny colonel misy an'izao zao. Tsy manaiky hatrany farany ministre, ary fantatra fa misy ministre efa nametraka fitarainana any amin'ny Amnesty International. Ho avy eo daholo zany dossier zany. Na ny V8 tangenanao iny, ao ambony braonao ny doléance. Andriamatoa PRRM, anizy ny V8 tangenanao iny. Jereo famataranandro nanaovanao tamin'ny interviewonao tamin'ny France 24. Eo ambony braonao zay doléance zay. Ainao iza ny tompony. Ary ajanony koa fitenenanao aty merina ty. Madagasikara ray any malagasy rehetra. Za mihitsy ny tenenao fasifasy tao amin'ny braonao. Ny merina mihitsy ny manao an'izao ala ny merina mihitsy. Fa ianao no iza. Ianao no iza ny ampizarazarany ty Madagasikara ty. Atsoa voalohany. Paonao kolokolo ianao. Nao daya sy teny. Promonao Fort du Chêne io fanambinana artina. Ary tsarovinao tsy zany la zay anao fa ny récupérena, fa ianao no ny récupérena, mon colonel. Efa saika mivonoa ny Ravatomanga anao. Ianao sy Rapanarivo, sao de adinonao. Zany no nikarakara anareo tao nidina tao amin'ny Omi. Ary ny antony nanalana général Joso ministre ny fiarovana dia noho ny Ravatomanga général Saivelo.
sao de adinonao mbola io GP io mbola velona io za mpapidinao tsara za mpapitra anazy tao amin'ny chambranao teo mivadinao madame Eliza tenenao anazy madame apatsivo anazy za mpapitra anazy io isakariva miresaka aminareo tao amin'ny omi donc tsy za mihitsy ny récupérena fenao no ny récupérena ary zao koa vao mazava amiko iza le bro tany Maurice fakano vola tamitsika ny kavaly tam'izany kavaly fantatro iza le bro daya Kofali daya ary ny maninona moa ny plaintiko zay nataoko nameako anao Ramatoa ministre ny fitsarana nahoana ny lasa amin'ny anarany daya sy ny ADM plainte zay nalefako voalohany indrindra ary normal hitako anao tsy nameretorana mihitsy madame le ministre pourquoi za ve zany manipulena ary eo koa anao sy teny tao amin'ny kapsa tsisy ny teny mihitsy hoe tsy maintsy ianao natao filohan'ny atenimera ary ny atenimera zany efa tokony levona tsisy tsony de mbola eo koa anao io fa volomely fidera zarapera niantso anao tamin'ny kavalina ary mbola dossier anao sy Ravatomanga ny nahafaty any Zansolo zay ry ex-miaramila natao apa Zansolo isamborana nafa tsy nahavoana tay Zansolo maty tao amin'ny polyclinique Dilafy mbola dossier anao sy Ravatomanga zay manaraka zany ny ao amin'ny lapa ao iavoloha mbola tsy nahita ry vahoaka malagasy manana ny fahaleovan-tena ny amiko zany fahatseranana zany fa mandanareo ao ambadiky ny paleo feno contenera sezi avany Tamatavy ary fisiny zany na tonga nala zay nafa manelingelina tao iavoloha ty fantatra fa tsy zakako ny zavatra maloto iza ny tompon'ny perquisition légale eo anao colonel Michael boty sambatra garde rapproché anao efimpiry tratra eo koa anao DGPN tsaramonina fampisakambina mihitsy boty sambatra sy fanirisoa midina avany amin'ny 3e étage avany avoloha de mandanga koa boty sambatra fa tsy mbola nanao perquisition ary mbola misy dossier any amiko any doléance an'olona manaovana reo perquisition kagole menasy anareo ny vehivavy raha miteny hoe de violenay ao zay tsy vohitsinareo lohako mahitsy lohako tsy voavilavilanareo lohako tsy mafy any tokony hitondra firenena mbola betsaka amin'ny proof eto aloha raha mahaino anay ianao le mitazona le gony jereo anatin'iny gony iny dossier dolo ny anatin'iny nasiko sotra sensible dolo ny dossier ny karana ko raha ndia varosena tsy haiko izy aby makatanin'olona olona mekarapoka tao amin'ny brok tao lasa ny karana ny taniny ao misy gadra efa nafahampy tsara de natsiny procureur Alban gadra ny etsefa ny karapoka tao brok tao ny anabavina eto vao mazava aminao re izy madame eo fa maninona tsy afaka ny teny satria za menase aza tao an'izany le firenena ma colonel noho izany ry vahoaka malagasy za de mametraka plainte raha mbola procureur narindrany ao non tsy mandeha foanosa procureur narindra mbola tamin'ny andro Ravatomanga mbola izy aby sur colonel Tahina tsy adiniko ny nanaovanareo anasy ny vady aman-janako Ramatoa procureur mbola tsy adiniko tsy mametraka plainte eo aminao fa tonga de l'international je dépose plainte contre le PRRM les 4 hauts conseillers le colonel Fanambina Nartine monsieur Sitène Daya Kofali pour haute trahison, corruption, concussion, association de malfaiteurs, incitation à une guerre tribale, abus de fonction. La zefa za foana ny anonga-panjakana tsy manongana anareo fa iongana ho azy eo nareo fa ny ady voapetraka komplainto ka ro hitatsika ifakaitsika orinao ary kitio foana ny fianakaviako fantatrao misy mpitaovedina ty amiko monsieur le PRRM ary ianao serviana ny fournir bala ao ana fa kitio ny fianakaviako zay no izy vahoaka malagasy mbola vo fizarana voalohany ty voakako tselikely aminareo dolo ny profo lasa ny karana sy mafia ny firenena eto de manaroatra je m'adresse à monsieur Vladimir Poutine
i Gavary Parouski. Spasiba. Tiako ny tandrazako. Madagasikara ho an'ny Malagasy. Malagasy ho an'ny Madagasikara. Tapitra ho an'ny tandrazana. Ino moa ny fanambarana izay nambarany ity andriamatoa Colonel Patrick ity. Andriamatoa Colonel Patrick moa dia anisan'ny colonel izay tena be mpankatỳ, be mpanaraka ary be mpankatoy ihany koa ny zavatra izay lazainy taorian'ny fahombiazana izay nananany. Fa ny zavatra misongadina maneran-tany kosa dia niampy 400 miliardera eto an-tany tamin'ny herintaona iny. Ireo manana farafahakeliny raiky lavitrisa dolara no resana eto. Niampy 400 indray ny isan'izy ireo tao anatin'ny herintaona fotsiny. Nisy olona iray lasa miliardera amin'ny dolara izany isanandro tamin'ny taona 2024. Rehefa atambatra ny fananany ireo mpanefefo rehetra ireo dia mitotaly 104 lavitrisa dolara. Mbola ilay mpandrara Amerikanina Elon Musk no manan-karena indrindra eran-tany amin'ny 5.7 lavitrisa dolara. Isan'ny ireo mpanan-karena koa ny filoha Amerikanina am-perinasa ankehitriny tsy iza moa izany fa andriamatoa Donald Trump izay manana 4.5 lavitrisa dolara. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsahala venany resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.